Kokoa daholo ny zanagasikara rehetrarehetra aty any zako dia ny hoe lohahevitsika androany hoe samy efa manambady ilay mpivady kanefa dia samy mandeha mampirafy ihany izy anankiroa. Ato an-trano ato izany izy anankiroa fampiatsara velatsia fa dia samy fampiatsara velatsia ihany koa samy manao izay danin'ny kibony any ivelany ihany izy miaraka amin'ny sipa, ilay lehilahy ilay vavy koa miaraka amin'ny sipany ihany. Dia inona moa izany? Manao fanambadiam-boalavo izany samy mikepika izay harapany. Dia tsy azo atao izay na lehilahy mampirafy na vehivavy mampirafy dia samy diso daholo. Inona no hitambaranareo roa hivady eo raha ohatra samy mahafantatra ianareo hoe samy mampirafy? Tonga dia misaraka dia atao ny fisarahana ary any amin'ny tribonaly dia samy misaraka. Izay ny vahaolana akaiky. Tsy tsinjovinareo ange no avin-janakareo e. Vao fantatra zanakareo fa misaraka ianareo iray amin-dreny tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny zanakareo ilay izy aloha voalohany indrindra. Na tsy hifamasafa azy eo ary nareo satria zanakareo ange tsy maintsy misy ilay fitiavany. Ohatra zanakavavy tia ny dada, ohatra zanakilahy tia ny neny. Hisaraka ianareo roa izao dia tsy maintsy eo foana ilay tebotebon'ny zanaka. Raha bedin'ny neny izao izy ohatra dia eo any amin'ny dada taksera teto dada dia mba dada izao mba tia ny dada izao bedin'ny neny foana. Dia lasa tia handositra any amin'ny dadany izy. Raha ohatra indray izy ka any amin'ny dadany taksera dia ho any amin'ny neny fa dia handositra any amin'ny neny fa tsy tiako aty amin'ny dada. Any am-pianarana koa izy lasa tsy mahay niny satria mitrobo ilay sainy vokatran'ilay fisarahan'ny ray aman-dreniny. Ambon'izay eny amin'ny fiarahamonina eny ange tsy maintsy misy foana ilay fanambaniana ataon'ny mpiara-monina indrindra fa ny mpiara-mianatra hoe saraka ny dada sy mamana e. Zavatra efa nandalovan'ny-tena izany ary mafy. Amin'ny maha-ankizy ny ankizy dia tsy maintsy eo foana ilay mandrabiraby jerena dada saraka, jerena mama saraka, io fa tsy misy dada, io fa tsy misy mama. Ambanian'ny ankizy ohatran'izany no tena rehefa hoe misaraka ny ray aman-dreny. Dia mbola averiko ihany ho an'ny tanora vao hisondrotra vao hiditra amin'ny tokantrano aza dia maikamaika loatra ilay tonga dia hanokatra fehialoha loatra fa mila mianatra fiainan-tokantrano ianareo amin'ny dada sy neny izay vao miditra satria ilay fisarahanareo roa ange dia mafy amin'ny ankizy. Tsinjovy ilay ho avin'ilay ankizy any aoriana. Ambon'izay ihany koa mba tsy atao be dia be koa ilay satria fiainana ange zareo efa mafy e. Miteraka ray aloha nareo dia hoe raha io no vitanareo dia tsy maninona afaka indray nareo hoe mety roa fotsiny no vitanareo tsy maninona izany. Mankany amin'ny dokotera amin'izay nareo mitady vahaolana ny tokony atao fa tsy te hiteraka intsony izay roa fa reto ihany no vitanay. Mamaha-olana ny dokotera avy eo tsy misy olana izany. Lehilahy afaka manao vasectomie, vehivavy koa be dia be ny zavatra tokony atao mba tsy hampivoaka vehivavy. Efa be dia be ny torohevitra manisa andro nataoko any raha tsy hijery an'izay nareo mankany amin'ny dokotera jeren'ny dokotera ny vehivavy dia be dia be ny zavatra tokony atao. Fa izay ry zareo. Matoa izay ianareo roa mangala-pihinana eto sy eroa tsisy ange ilay fitiavany. Ary ratsy izany tsy azo atao. Tsy mananjo andeha hampirafy eto sy eroa na lehilahy na vehivavy fetraikany eo an'oriana ange zareo tsy fantatrareo e. Ny lehilahy tsy maintsy maneno izy na hampirafy ny vadika na mijaly ny vady, ny vehivavy koa indrindra na hoe na hampirafy indrindra tsy maintsy hanenina koa indrindra any aoriana any, tsy maintsy misy voka-dratsiny. Noho izay fanenenana izay raha samy mahafantatra ianareo roa fa hoe samy manao izay danin'ny kibony ivelany any dia misaraha izany, tsy misy olana. Fa samy mahafantatrako. Fa na izany na tsy izany ary tsinjovy no ho avin'ny ankizy ry zareo. Ny ho avin'ny ankizy ny tena simba sy potika rehefa misaraka ny ray aman-dreny. Ary ny tena mampalahelo nareo ange raha ohatra ka samy hanambady amin'ilay vadinareo vaovao e. Raha eto Madagasikara aloha izao no jerena dia eo foana ilay fanambadiana ataon'ilay dadakely sy ny mamakely hoe ilay zanaka izany io manambady, izy zanaky neninay, izy zanaky dadakelinay, tsy dadanareo no tena izany, mamanay no tena izany. Tsy maintsy eo foana ilay fanambadiana ataon'ny ankizy. Fa raha any amin'ny tany mandroso indray tsy misy mahasasaina an'izany hoe zanaky dadakely na zanaky mamakely io fa mifankatia tsara foana ry zareo. Dia mba hisorohana an'izay zavatra izay dia mba mialohan'ny hidirana tokantrano mba hoe ao anatin'ilay fahamatorana ny olona anankiroa vao miditra. Vehivavy vao nanorina tokantrano, lehilahy vao loham-pianakaviana hitondra tokantrano fa tsy hamotika tokantrano. Eo ihany koa ny asa matotra. Raha tsy misy izany asa matotra izany inona moa ny tokantrano hitsangana io? Dia izay ry zareo.
engany ny tokantrano malagasy rehetrarehetra manomboka androany mba ho lasa samy andinika daholo ny tanora rehetra izay vao mba hiditra amin'ny tokantrano. Engany ny ray aman-dreny koa engany mba hanoro ny zanany ny lalana tokony hizorana, satria ny ray aman-dreny matetika manoro vilana ankizy dia lasa sarotra ny mitaiza ilay ankizy. Izay fa mankasitraka tompoko.